Lafim-baovao tanteraka kosa indray no mahakasika ny fananantany nanantona fatelo ny boky torolalana momba ny fananantany ny solombavambahoaka Naivo Raolidinina tanjona ao anatin'izany ny fampahafantarana ny vahoaka anaraka ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena lalàna izay mifeny fananantany eto amintsika misy moa ny tadibavoana tondravaka Randriamanalina sy Mamora Samuel miompana amin'izay. Fampianarana ny vahoaka anaraka ny lalana velona amin'ny alalan'ny famokarana ny boky torolalana momba fananantany fa tsy fampianarana ny vahoaka andika lalàna akory ny fandraisana andraikitra ataoko hoy solombavambahoaka Naivo Raolidinina. Ny fidinana ifotona eny amin'ireo toerana isian'ny olana fananantany dia tanterahany aoriana ny fisian'ireo vahoaka manatitra fitarainana any am-birao hoy izy ka tsy maintsy irosoana ny fanaovana fanadihadiana tanterahany vao miram-panadiady eo anivona ny teny miram-pirenena mba hamahana ireo olana momba fananantany manerana nosy. Mavambahoaka ny tenako amin'ny mahasolomavambahoaka ahy dia rehefa misy vahoaka miantso ahy na iza dia tonga zany hoe mpanelanelana voaka sy mpitondra ka an'ireny ati-tany rehetra ery amin'ny Madagasikara ireny dia tiako ny manambara aminareo fa tsy mbola tonga raha Raolidinina hoe misy ati-tany ery dia zany mitonatolana ohatry vinady tsy marem-poseny fa hitanareo ilay fisary tolo reo dossier rehetrarehetra reo miampy Ariakadindramamy miampy any Ambondana misy boroko amin'ny rehetrarehetra reny fa rehefa tsy ny olona ako satria vahoaka manjato ny anarivo dia tonga fa rehefa tsy tonga ako dia mety hoeny amin'ny 13 mai le olona na hoeny Ambojatofo dikan'izay tsy zany hiditra amin'ireo fananantany ndraiky ohatra aminareo fa raha misy teny Bagdada dia natsona dia tonga mihaino dia mitatitra amin'ny mpanatanteraka. Misy moa ny sosokevitra natolo ny entiny hamahana ny olana fananantany eto Madagasikara. Aleo tokony zolo izy fa olana roa no tsy maintsy hoentina dia mifanarana ministera fitantanana amin'ny fananantany zay voalohany. Faharoa dia ny fanomezana ny tany an'ireny olona rehefa hita fa tsy misy olana le tany hipetrahany ary ny fahatelo rehefa tena misy tany vita titara amin'olona tahaka an'ireny eo fa lasan'ny Filatex, lasan'ny Semady, lasan'ny Rakototsy Rabeka nisy mipetraka teo tokony mba fampirarahany le izy zay izy io ary rehefa tena hita fa tsy voavaza zay dia azo atao manao projet de loi na manova lalàna. Nambarany ity filohan'ny voamiram-panadihady amin'ny sahanan'ny olona fananantany ity fa ny fanangonana sy ny fitarainana sy ny taetan'ireo vahoaka dia tombontsoan'ny fanjakana izay tokony handray ny fitarainan'izy ireo ka handray fepetra amin'ny fandraika amin'izany.